tsika tsy miala amin'ny fotsy satria mbola tsy tomombana ny fahafahana sy ny fahalalahana eto Madagasikara ka dia mitohatra ny tolona mandra-pahatonga antsika amin'izay fenitra izay dia ny tany tandalana anatin'ny iainan'ny vahoaka ao anatin'ny fahamarinana, satria rehefa tsy misy ny tany tandalana, tsy misy ny lalàna dia tsy hisy ny fahamarinana, satria tsy hisy ny fiarovana izay fahamarinana izay, ka hisy foana ireo manara-roam-pahefana mihevitra azy ho eo ambonin'ny lalàna sy tsy maty manota manao izay danin'ny kibony ohatran'izao zava-misy eto amintsika izao. Asa aloha raha mbola azo antsoina hoe firenena ny firenena malagasy ankehitriny, satria efa tafahoatra ny mety, efa tena tsy tantsony izay ilazana azy. Androm-panjakana roa faran'izay goavana ngeza eo amin'ny fitantanana ny firenena no nosehosena tsy nasiana asiny. Androm-panjakana izay andry solotena ny feom-bahoaka zany antemeram-pirenena zany, ao koa ny antemeran-doholona samy voahitsakitsaka, nisy fanonganam-panjakana institutionnel moa filaza azy zany, nanaovana barofo, nangalana ny fahefana eo amin'ireo androm-panjakana roa lehibe ireo. Ny raha antsika nahita ireny mbola hiverenana amin'ny antsipirihiny atoato, fa ny zavatra tena mampanahy zany zao dia ohatran'ny fiara tsisy kodiarana azo lazaina hoe anankiroa mihitsy ny tsy misy ty, efatra, satria ny antenimera efa tsy izy, ny antemeram-pirenena efa tsy izy, ny sena efa tsy izy tsony, ny HCC izay isan'ireo androm-panjakana tsisy izay androm-panjakana azy tsony, satria izy atao hiaro ary hampiatra ny lalàna, hampanaja ny lalàna indray no mandika sy manitsakitsaka izany. Ary ankoatran'izay moa dia ny resaka mpanatanteraky ity dia efa zavatra tsisy zavatra mandeha amin'izay loniny, ny zavatra kadimborona, zany hoe efa zavatra tsy araky ny tokony ho izy, olona tsy tokony ho hitondra ny firenena malagasy, hitondra ny vahoaka malagasy, noho ny raha antsika nalaly reny noho ny fananany zom-pirenena frantsay. Zavatra voarara ary tsy eken'ny lalàna ny firotsahan'ny olona ho filoham-pirenena, ny olona tahaka izany ho filoham-pirenena, nefa dia reny raha antsika nahita reny fa nandeha ny tsikombakomba sy ny kombina tao any amin'ny HCC sy tany amin'ny ministeran'ny fitsarana rivotra, dia io izy tonga somatsara eo amin'ny fitondrana io, na dia efa tsy misy legitimité intsony na dia kely ary, satria tsisy nandeha nifidy ny akamaroan'ny malagasy tamin'izany noho ny tsy fanekena izay firotsahana vazaha frantsay ho filoham-pirenena izay, ary noho ny lalam-pifidianana izay tsy ara-dalàna, tsy araka ny tokony ho izy, fa dia io izy io fanjakana matotoa firenena
ohatran'ny tômôbila maty zany surcal tsisy laroa intsony, laroa efatra tsisy ilaivana azy na vaky na potika tanteraka. Ka potra potro zao ny tena tsy fahaizana eto amin'ity ao amin'ity flou, milaza ho flou iny ataoko anaty farango sosona foana, fa za tsy manao an'io flou hatramin'ny taona 2024 nakaty tsy tonga teo amin'ny fitondrana io tsy nahazo fahefana io raha tsy nangalatra. Fa nangalatra io nandritry zay fotoana rehetrarehetra zay 10-20 taona zany. Tsisy olona mifidy an'io zany fa de nialatra sy miasa maloto sy maizina miaraka amin'ny HCC no mahatonga an'io amin'ny fitondrana mandrak'androany io. Ka zao de mibaribary ny tsy fahaizana satria tsara ne miakatra eo ambonin'ny familiana fa mila fahaizana fitondrana io firenena io. Tsy vitany hoe hiditra eo anao de tafiditra eo anao de andeha ho azy io. Porofo zao fa tsisy zavatra mandeha intsony ary mandeha tanteraka any amin'ny lalana tsy izy ny firenena malagasy. Mibaribary ohatry ny vai akandrona ny tsy fahaizana amin'ny tantana, tsy fahaizana zany hoe fitantanana firenena izany. Ka de manaonao foana ity milaza azy ho flou ity sy ny firongony de izao mamotika, mandrava ary manimba ny firenena, tondratsika any akady amin'izao fotoana zao. Hita mihitsy ny mabado sy tsy ampy solaitra ny mpitondra ankehitriny. Filou totakely moa ny hoe filou fa tsy flou, zavatra samy hafa zany. Ka olona tsy malala zay ambonin'ny tany amin'izany resaka hoe fitantanana zany sy ny resaka politika iraisam-pirenena. Olona jamban'ny vola sy ny fahefana fotsiny ka zao manaonao foana zao efa zatra mandainga sy mamitaka ary mamadika loatra ka lasa mamitaka ny tenany amin'ny farany. Tsy fantany intsony ny diso sy ny marina amin'izay lazainy sy izay ataony. Zavatra teneniny androany rapitso toerina, na zavatra teneniny androany zavatra hafa no ataony. Adinony anefa ny obolan'ny razana hoe ny teny de toy ny salaka ka ny tompony ihany ny afatony. Fandringotra izy zao tratran'ny asana mahavarana na firy ny zavatra mamatotra azy ao fa fandringotra daholo ny zavatra rehetra ataony ankehitriny. Ka ny tenany azy tsy fantany intsony fa vazaha izy, vazaha araky ny lalàna na juridiquement zany ny filazany zany. Tsy fantany intsony ny mahavazaha azy, tsy fantany intsony fa vazaha izy, na de izy zao mihitsy aza no niaiky fa nangataka ny ho frantsay ary niarahana nahity reny ny certificat de naturalisation vita SNUI mazava tsara en bonne et due forme amin'ny anarany. Ka io de miverimberina foana satria io no isan'ny fototra lalina indrindra
io no isy amin'ny fototra voalohany ny zavatra tsy fandehan'ny raharaha politika eto amintsika. Eo ny tsy fahaizany ary eo izay mahavazaha azy zay. Ny filazana azy dia fananany an'izay nationalité na zom-pirenena frantsay zay dia antsoina izy hoe ressortissant frantsay. Ny antsoina hoe ressortissant zany a de olo-pirenena frantsay, zany hoe mizaka manana ny zom-pirenena frantsay fa mipetraka any amin'ny firenena hafa. Zay no trangan'ny Cédric Rajoelina. Frantsay izy mipetraka amin'ny Madagasikara. Na tiany na tsy tiany dia tsy vitan'ny tsotsorona fotsiny io resaka io hoe 8 cm na hoe raha mikoriana toamiko ato malagasy de hoe tsy ho frantsay. Manana taratasy frantsay ianao de frantsay ianao zany ny dikany. Olona zay zany hoe ressortissant frantsay, zay ny toerana misy azy. Olona arovan'ny solotena diplomatika zany na consulaire amin'ny firenena frantsay. Ary olona assujetti ny filaza azy, zany hoe olona eo ambanin'ny fahefana na hoe manao allégeance amin'ny fitondrana frantsay. Olona arovan'ny lalàna sy fehezin'ny lalàna frantsay ny olona manana zom-pirenena frantsay. Ka tsy maintsy zany mankatoa, zany hoe zay le hoe allégeance. Fandray amin'ny fanjakana frantsay sy ny fiandriana pirenena frantsay tsy maintsy manaiky sy mankatoa ary miaro an'izay izy ny dikany. Ka izay indrindraindrindra no efa averimberina fa tsy afaka miaraka amin'ny toerana mahafiloam-pirenena azy, ary zay no namoahana misy ny article 270 ao amin'ny lalam-panorenana malagasy mba hiarovana ny firenena tsy ho japahana olona manana zom-pirenena hafa tahaka zao. Ka olona miankina averimberina foana fa olona miankina sy eo ambanin'ny fahefan'ny firenena frantsay Rajoelina, na tiany na tsy tiany. Mandrakandroany aloha mbola tsisy naheno hoe nanala na nanary ny zom-pirenena frantsay an'izy. Ka zavatra tsy fantany na modiny fany na za mino fa tsy fantany fa inona no atao hoe olo-pirenena Europeanina. Zavatra tsy takany magravy ny vokatry ny fanapahan-kevitra nangatahany an'io zom-pirenena frantsay io, satria amin'ny maha frantsay azy zany dia olo-pirenena Europeanina koa izy. Zay ny dikany. Satria araky ny lalàna mifehan'ny olobe Europeanina ao amin'ny article 5 ao amin'ny traité sur l'Union européenne na TUE, ary ny article 20
ny traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, dia milaza et citoyen de l'Union, toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Dika zany zany ataoko avadiko kely le didin-dalàna amin'ny teny frantsay hoe araka ny lalàna andininy fahasivy ao amin'ny fifanarahana momba ny vondrona Europeanina na antsoina hoe TEU sy ny andininy faharoapolo ao amin'ny fifanarahana momba ny fampandehanan-draharaha ny vondrona Europeanina TFUE, ny olom-pirenen'ny vondrona Union Européenne, vondrona Européenne zany dia izay olona manana zo-pirenenan'ny firenena mpikambana iray ao amin'ny vondrona Européenne. Zany zany dia mazava ho azy fa olom-pirenena Européenne koa zany i Cédric, na tiny na tsy tiny. Ka noho izay tsy fahalalany lalàna zay dia voafatotra tanteraka izy ary tsy izy rery ihany no voafatotra fa ny firenena malagasy miaraka aminy. Hitantsika ireny tany Senegal ireny a dia na dia ny savorovory ohatrin'inona na dia efa nisy ny fanjevo hatramin'ny nisy faty olona dia mijoro ny ACC any amin'izareo. Ny ACC any Senegal zareo dia lavitra zany hoe ACC eto Madagasikara zany satria afaka mampiatra ny lalàna, afaka mandray fanapahan-kevitra tsy tsindrinizana izy, nanana ny toerany ary nanana ny lazany koa zany Macky Sall zany, isan'ny vaty fantsiky ny atao hoe France-Afrique, zany hoe tena akaiky sy manampy sy ao anatin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena frantsay zany miaraka amin'ny Côte d'Ivoire, fa tsy nahazo ny latsaka fanotelony izy satria tsy nanaiky ny fitsarana ambony tany Senegal. Tsy izy rery ihany fa ny zanak'le misy candidat ray koa manana zo-pirenena frantsay izay mitovy tsy misy hafany teto amintsika, zanak'le filoha teo aloha président Wade, Karim Wade ny anarany, dia tsy nahazo ny lotsaka koa izy noho izay fa nanany ny zo-pirenena frantsay izay. Ka eto zany dia averina fa ny tena mamosavy ty firenentsika ity dia ity ACC na fitsarana ambony momba ny lalam-panorenana, izay fitsarana ambony anarany fotsiny fa izy no voalohany amin'ny fandikan-dalàna. Dia izao no manjoan'ny firenena, olona sady frantsay voafatotra ny lalàna frantsay no lasa filoha mitarika amin'ny vahoaka malagasy, ary olona tsy malala izay ambonin'ny tany, tsy malala izay resaka hoe politika iraisam-pirenena. Tsy fantany zany hoe politika ivelany zany, ny ato anatiny moa politika anatiny dia resaka jadona, resaka didiny besandry, tsisy afa-tsy zay. Fa
tapitra fangarony davokoa daholo zany, tapitra fangaro avokoa ny zavatra rehetra, tsy misy voafehiny zany na ny politika anatiny eto amin'ny firenena na ny any ivelany. Resaka antoko sy ny androm-panjakana dia afangarony. Ny antoko zao mibaiko ny ACC, ny antoko mibaiko manala hoe anao ty ny mapara zao manala ny Ramatora Zanamasoa dia reny ny zavatra manjono. Zany hoe mifangaro daholo zany ny resaka antoko, ny resaka androm-panjakana, resaka fitantanam-pirenena, tsy misy mandeha amin'ny zelony tapitra fangarony Cédric daholo. Ny zom-pirenena vahiny ananany dia zay efa nilazaiko zay fa atao tsy fantany koa fa mamatotra azy ary manimba ny fiandrianam-pirenena malagasy, ny tombontsoa-pirenena malagasy. Zavatra mibaribary be io. Resaka politika momba ivelany, momba n'ireo nosy malagasy zany dia mibaribary, izay tsy fananany fahefana intsony zany, tsy manana fiandrianana intsony, tsy misy legitimité, tsy manana ny atao hoe souveraineté intsony ny firenena malagasy noho izay mpitondra frantsay izay, satria nositsika dia mpitondreo mpanjanatany frantsay ireo efa taonany maro zao, efa voalaza ary naverimberina fa antsika madidio fa dia io mitazana fotsiny io. Inona no nataony Cédric hatramin'izay? Blablabla fotsiny izy hoe tsy maintsy miverina io alohan'ny fetiny 20 jiona, efa 5 taona lasa zay, fa inona ny zavatra nataony teo? Tsy sany teny Raimbava akory izy hoe mitsaha Macron tany amin'ny Île Glorieuse lazainy fa ici c'est la France, tsy nahin'ny feon'ny Cédric angikitsika na indray mandeha ary. Na ny ambassadeur frantsay ary tsy sahany nampanantsony, tsy afaka ny teny izy nanitsy fa tsy ici c'est pas la France, ici c'est Madagascar. Zany ny hoe filoham-pirenena malagasy, raha tena filoham-pirenena malagasy. Fa noho izay sarim-bikotra fangaro vazaha frantsay izay no mitondra antsika, dia zao manjoa ny firenena. Zavatra tany antsika madidio dia jerena fotsiny ohatran'ny tany nalavona araka ny fitenenana. Tsy nisy na dia indray andro ao anatin'ny taona mba hoe etsika tarihany zany hoe fitondram-panjakana, tarihany zany hoe Cédric milaza azy ho patriote tia tanindrazana, mitaky, mikabary, manamafy fa an'ny malagasy ireo nosy ireo. Tsy nanao an'izany izy tafiry taona izy ny teo. Tsy fantany fa resaka ataon'ny Sarkozy fitaovana fotsiny izy, nananteny izy hoe kapokapohan'olona any amin'ny soroka dia safosafona dia hoe andeha ho azy daholo ny rehetrarehetra. Tsy zany ny politika ramose. Zavatra mila fahaizana io fa tsy resaka, tsy vitan'ny resaka hoe tsangalela sy resaka oeraoera fotsiny. Ka zay dia anisan'ny ray fahavoazana mafy ho antsika mbola mampihazoazo ny firenentsika hatramin'izao, satria tsy manana sistany mazava zany Madagasikara, tsy manana fahafahantsika ny dikan'izany ary tsy mahaleo teny. Ao anatin'izany koa dia ny tsy fahafantarany ny politika ivelany, tsy fantany fa ny vondrona Europeana dia ery ekonomika, puissance ekonomika faharoa eto ambonin'ny tany, zany hoe aorinan'ny États-Unis.
ary mbola ny Chine mbola aorinan'ny vondrona Eoropeanina. Ka izy io manaonao foana io. Fombany moa zay. Taky ny nosy malagasy izy frantsay amin'io mandadilady any amin'ny frantsay, mangataka any amin'ny frantsay, nefa hony hitaky ny fiandrianam-pirenena malagasy. Zavatra mifanohitra ary mampime zavatra tsy resaka tsisy zavatra hitombona noviany zany. Resaka vondrona Eoropeanina de io kitikitiany io roany ny ambasadoro Isabelle de Lattre. Za moa de fa tsy mba mpakatohan'ny reny mihitsy satria politika no ataon'ny vondrona Eoropeanina zany hoe ny tombontsoany zany no iadiny eo. Matoa izy ao tsy tonga anao asasoa na anao zavatra maimaim-pony, fa matoa izy tonga eto Madagasikara de ny tombontsoany adiny fa anjaran'ny mpitondrantsika no miaro zay tombontsoantsika malagasy izay mba tsy ho anjakazakan'ny olona ny tanitsika. Ka ny zavatra mitranga nefa dia tsy mitsahatra mangataka any amin'ity vondrona Eoropeanina ity tsika zay iaraha malala fa reo ny mpamatsy vola voalohany indrindra tamin'ny resaka fifidianany reny. De io izy roana le ramatoa ambasadoro satria samy teny sy milaza amin'ny marina. Eo aloha de tsy meko tsiny amin'ny mahasolo-tenany vondrona Eoropeanina mpamatsy vola antsika azy de azoany zareo mihitsy ny manara-maso hoe makaiza le vola, inona ny nanaovana azy, ary ny zavatra lazainy de tsisy diso, tsy azo kiana raha afaka mandray fitenena ny Rajoelina manazava hoe lainge daholo ny zavatra voalazan'io ramatoa io fa tsy misy an'izany lalana tsy mandeha amin'ny laoniny zany eto, ny vola ny fera tsisy very zany, ny resaka vola tamin'ny resaka fanampiana Covid reny tsy misy hoe na lanolanina foana zany fa nandehany amin'ny ilaivana azy daholo reto mipiroko zany rehetrarehetra zany matoa ny olona miteny dia manana zo izy teny amin'le izy satria mpamatsy vola izy, zany hoe mpiara-miombonantoka ho ny fitenenana azy fa tsy haiko aloha dikan'ity hoe mpiara-miombonantoka ity, miara-miombonantoka amin'ny ratsy. Nisy fotoana zay nandeha tamin'ireny nanomboka nihetsiketsika nanohitra ny firotsahany reny efa taona vitsivitsy nandeha tany amin'ny vondrombe Eoropeanina tany Bruxelles de noraisina resaka fifandraisana faran'izay ivony faran'izay aty amin'ny tsotra indrindra moa zany ohatrany hoe aty amin'ny tsy resaka sekretaria akory zany fa hoe mandray zareo olona mitondra doléance na fangatahana any amin'ny Union Eoropeanina de ny amin'ny fanontaniana napetrako de za hoe ahoana moa no mbola anohizanareo mamatsy vola fitondrana zay efa mibaribary fa tsy manao marina na ty mauvaise gouvernance anjakan'ny kolikoly. Dia nazava le fanontaniana le valiny fanontaniana nomeny-drareo hoe zay dia tsy mijery an'izay aloha fa le vahoaka sy le firenena malagasy no jerena. Ka am'izao de tena miatraika any amintsika zany zay tsy fahaiza mitantana mauvaise gouvernance ataony ity filoha tsy malala zay ambonin'ny tany ity.
kitikitika voditsoavaly olona zany teny hoe manatitra tsy haiko ny manoko sikidy any ambaravaran'ny mpamosavy sady tsy fantatra fa tena manaonao foana ary isaorana an'Andriamanitra aloha fa javaka ohatran'izao izy satria rehefa midy io robinet io satria tsy maintsy hisy fiantraikany io zavatra ataony io tsy maintsy hidy ny robinet ary vao maika hitombo ny fanaraha-maso ny fandehanan'ny vola ary zara raha isy ny vola dia hokendaroroka mampalahelo fa tsy maintsy ny vahoaka foana no hisedra mafy noho izany fa anjaran'le vahoaka koa raha nga mitroatra rehefa tsy mandeha tsony ny zavatra rehetrarehetra olona manaonao foana mamono ny firenena manodikodina ny vola tsy mandeha any amin'izay tokony ilaivana azy olona firenena mahantra delestazy efa mamono teleferika mbola atsangana de ahoana moa ny tsietsehantsika amin'izany rehefa tsy metsika eny antsika dia nama manaiky zay ny dikan'le vita matoditsy ny teny vao nitsangana izy ilazany hoe amboatra teleferika dia efa tokony teny an-dalana daholo ny malagasy rehetra tsy anaiky an'izany satria izay ara efa maty ao anatin'ny aiziny delestazy ianao mbola andeha hanokatra teleferika zay mandeha amin'ny elektricité zay efa tsy misy ny lalana potika tsy rarahina ny volan'ny fera manjavona zany hoe le fond d'entretien routier io ny anisan'ny kian'le ramatoa lehibe an'ny ambasadoriny vondrona eropeanina io fa itsika mihitsy sika malagasy ny olona ndray ve no hiady sy hitaraina eo amin'ny toerantsika isika mihitsy ny tokony hitrotra tokony tsy anaiky anongana zay farany zay azo aongana rehetrarehetra io ene raha mihetsika daholo ny any amin'ny fokotany rehetrarehetra sy ny tanàna lehibehibe rehetrarehetra ny any Tosy any Ampitatafika any Ambohidratrimo any Sabotsy Namena aiza ny isankanan'io zavatra miaramila isaina amin'ny tanany reo rehefa tena raikitra ny rotaka zany ny tokony hijorontsika ary tsy hoe animba na amono ifamono fa mijoro ohatran'ny olona rehetrarehetra manao fietsiketsehana eran'izao tontolo zao raha ny fijoronana no ohatra Macron efa niongana teo izy ohatr'izay raha hoe fanonganam-panjakana ny resaka fietsiketsehana fa ny fietsiketsehana dia fanehoana tsy ny fahatezerana fanehoana sy fitakiana ny razina fa rehefa tsy samy joro ianao na iny kidona n'iny kiatra dia hitsahan'ny olona ny etapin-doha ka efa be efa tonga amin'ny fitenena efa lany roro efa be ny zavatra nilazaina teto satria raha mahita fa tsy misy izay fahafahana maneho hevitra zay eto amintsika ary zay no andraisana fitenenana ohatr'izao asahiana solovaika ny akalana satria rehefa miteny ohatr'izao koa ane zao dia ianao dia alan-dralahy fa tsy misy mirarahana eto marina dia marina ihany ny rariny dia rariny foana ka raha vao tsy tonga amin'izany tsika dia tsisy angina eto na isinona na isinona ohatran'ireny tranga tany Senegal reny ny tokony misy eto amintsika ka vokatr'izay tsy fahaiza mitantana izay ary tsy fahamarinana izay dia zao no manjohan'ny firenentsika misy tompon'andraikitra anie zao rehetrarehetra zao e matoa tsy mandeha ny rehetrarehetra dia noho ireo tsisy zavatra manjary
resaka fifidianana zay tiany dralahy atao no atao, zay daty tiany atao no ataony, zay olona tiany rotsaka no asainy mirotsaka, ilaina itedavana, ilaina kisa itedavana fomba rehetra isakanana zay tsy tiany rotsaka. Ny vahoaka moa de efa tsy mifidy ny akamarona satria ny lisy-pifidianana efa fopla hatramin'izay ka mahadrak'izao dia mampanontany tena hoe sika tompony ray no mitaza-potsiny, marina fa efa tena nivizanona faran'izay zokony le vahoaka, tsy afaka eritreritra sy hanao zavatra hafa intsony afa-tsy zay anavotana ny aina hoe inona no ara-pakandroany, fa na izany na tsy zany de tokony hijoro isika satria rehefa tsy matiny, rehefa zay ny politika, na ianao mihetsika zay le hoe action miazira dia manova zavatra, manova ny fiainanao, manova amin'ny politika, na ianao mitaza-potsiny de misubira, zany hoe manaiky ary hiarany ny agegen'ny sasany fotsiny ohatr'izao. Fa ity fifidianana farany ity zany, io dia nisan'ny dernière chance hoy ny fitenenana, zany hoe raha nanana basy tsika malagasy itifirana ny dralahy reo de izay ny bala farany any amintsika, io fifidianana solombavam-bahoaka io tsy tokony iraté cible tsika zany, tsy tokony tonga amin'ny tenin'ny dadavaly hoe tsy mananjo tsy andresy ireo candidat ny firaisan-kiny reo, mazava fa tsy maintsy angalatra reo, tsy maintsy angalatra reo CENI, angalatra daholo reo HCC ohatran'ny efa fanaony reo, fa ty fifidianana solombavam-bahoaka ty sarotsarotra aminy kokoa satria fifidianana eny fotony le izy a, sady fantatry ny olona hoe iza no lany tao, tsisy hoe candidat anankiroa ny faniny anao ka mora hoe ahiliky ty, fa olona isaky ny faritra zany ny mifidy an'izy, isaky ny toeram-pokotà, isaky ny fivondronany, isaky ny arrondissement, reo efa fantatry ny olona hoe tia ny lany tao, tsy afaka ho ahodiny io na hanao inona izy nanao inona, ka io ny an'olakolanany an'io ampitaraiky any ataony mitaraiky le fifidianana, itedavana an'izay fomba rehetra satria raha mandeha milamina io sy mandeha amin'ny madio dia tsy azo an'izany maronisy zany intsony izy ao amin'io antemeram-pirenena io, zany hoe raha araky ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao de tsy azo ny fitondram-panjakana izy zany, tsy azo premier ministra hitondra ao, ka zay no mamay volotratra azy ireo, ary tokony ho mailo sika, ary tokony ho avy reo rehetra zay tonga tsy mifidy tamin'ny resaka reny resaka fifidianana tsy mandeha amin'ny laony reny de tokony hiazakazaka daholo andeha hifidy ireo candidat ny vondrona firaisan-kiny reo, satria rehefa azotsika ny maronisy de ho azotsika zany ny fitantanana ny firenena, ataontsika mitsingevana fotsiny eny ambony ohatran'ny sokonanana amin'ny bato, tsy ahoana sy tsy aniny tsy aninona eny Cedric, ohatran'ny eritreritra ihany ny rainy tatamo fa fomba no manantena, fomba mino ny fandresena
raha zany tsisy antony adina fa ny zavatra tena isariako antsika rehetrarehetra, isariako ny saintsika rehetra dia hoe inona no atao raha mbola hoaholan-dralàna ndray ty fifidianana ity. Any tonga de fipetrany satria io tsy maintsy olaka io, na iodika vetsika na iodika vanana, zavatra efa tanana efa zatra mitsotra nen'ireo tsy maintsy angalatra anodina ny valim-pifidianana an'ireo solombavambahoaka ireo na tiana na tsy tiana. Ka eo no tokony efa iomanantsika ho ahongantsika daholo rehefa mety azo ahongana rehetra, naiza naiza isaky ny borao rehetrarehetra ireo rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny. Fa rehefa tsy hanao an'izay tsika fa mbola hitaza-potsiny ihany dia le farantsika dia ho faty tanteraka eto, faty daholy, tsy hisy ho ringana, raha tsy ringan'ny retina dia ringa amin'ny fahantrana, na ho ringan'ny fanagadrana sy ny fisamorana sy ny adetrana, satria ho avy izy anakorotana rehefa tsy mandeha arak'izay ilaivany azy io. Ka ty resaka momba nyty fandroahana taom-pamaranana zany, ty fandroahana ny ambasador ny vondrona Europeanina ity dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona no tena paika ho ataony ireto firenena matanjaka ireto, satria ity Cedric ity de efa mazava, efa malalay be amin'zareo fonosana, malalay fonosana amin'ny olo zareo, zany hoe efa tsy mandeha any amin'ny fanarahany tany am-boalohany tamin'ny nanongana amin'ny fanjakana nametrahan-drareo azy teo itsony ny zavatra efa mitorona ny saosy zao, satria mananao foana ty olona tsy tandalana, mpandainga sy mpamadika sy mpamitaka ty, tsy mivaoaka malagasy ihany ny ataony an'izay fa zay rehetra nifandray tamin'ny rehetra tao. Tsika ne firenena tokony mba manana maha izy antsika, raha tsy nisy an'izay hoe maha-Frantsay azy zay zavatra saropady be zany toerana faritra misy an'i Madagasikara zany amin'izao fotoana amin'io ady any Ukraine io, satria noho ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra fandehan'ny sambo isana amin'ny mahazatra mandalo any amin'ny Yemenina sy ny any amin'ny faritra ambonin'ny avaratry Afrika iny zany, ambony andrefana moa zany, andrefan'ny Afrika, de voatery miodina daholo zao ny lalan'ny sambo makany amin'ny Oseany Indiana, manodidina rehefa andeha ho any Eropa. Ka manana ny toerana tena saropady atsika eo amin'ny lafiny zay resaka géostratégie zay zany sika malagasy, fa noho ty politika mifandrimbotry ty dia ataon'olona fitaovana hatrany. Ary zao efa misy ny resaka BRICS afaka mifanohitra amin'reto andrefana mpanjanaka hatramin'izay reto, fa noho n'io resaka io ihany koa dia tsy afaka maka fepetra sika, satria voafehy firenena voafata, filoham-pirenena anaty farangisosina voafatotra mitondra antsika, tsy afaka manapaka hoe inona no atao. Volamenitsika manana, isan'ny firenena manana antsika raha zany volamena zany, fa dia lasa
malaza tsy hinanana ohatry ny vilitsao no ny fitenenana, nefa zao ny volamena de miakatra ary anyray zao ny fototry ny toe-karena iraisam-pirenena satria tsy ny dolara intsony ny tena ibaiko rehefa miakatra le BRICS fa ny fananana tahirim-bolamena. Ny antsika ny tahirim-bolamena antsika any Dubai ny tanindrazana no ireto Joalahary reto ihany. Tsy tokony hitotonga ohatr'izao ny volam-pirenena vola malagasy fa de noho ny politika maloto sy tsy fahaiza mitantana ary koa izay voafatotra amin'ny maha frantsay maha eropeanina ny rangahy io dia tsika vahoaka malagasy no tafikizo. Ka ela nitoratorahan'ny Cédric ka navomasonangatra ary itsiza le angatra ny torahany fa izy ihany notorateny mamony teny vokatr'izay tsy fahalalana sy fahampiana saina tsy fananana tsy fahafahana mandinika lalina zay ary indrindra koa vokatry ny toe-tsaina barofo efa zatra mpanao amboletra mpitompo teny fatratra ny azy ihany ny marina sy tsy azo anarina de izao mijabaka zao ka antenaina fa hitarika azy any amin'ny fahaverezana izao fahadisoana politika faran'izay goavana nataony izao. Tsy misy afany nataony tompoklady de ratsiraka tamin'ny fotoanany nieboebo nanoana ny Saddam de avy de nidinin'ny Amerikanina ny robinet de vita satria ireo vahoaka ireo rehefa nona tsy maintsy mirongatra ireo na tianao na tsy tianao ary tsy voatananao reo. Zay sisa no antenaina ampitroatra n'le vahoaka malagasy fa raha izay resaka ampipo sy ny fitiavana hoe fitiava-tanindrazana mampanontany tena ankehitriny satria efa mba milofo manao zay vitany ireo mpitarika fa le vahoaka mihitsy no tsy avy hetsika ka dia manentana hatrany antsika rehetra, manentana tsy mitsahatra mijoro daholo, mijoro ry malagasy fa rehefa tsy hijoro anao io no chance farany ahafahantsika miady izay maha-malagasy atsika izay amerina ny fiandrianana pirenena malagasy amin'ny alalan'ny firenena tsara tantana amin'ny alalan'ny mpitondra vanina zany hoe hijoro marina hiady ho an'ny tombotsoam-bahoaka solombavam-bahoaka hitondra ny etaeta amin'ny vahoaka hiady ho an'ny tombotsoan'izay vahoaka fidy azy zay fa tsy olona parasitena ireo zao minisitra asa inona olona tsy fantatra vezaveza ndray no alefandrareo atsofoka ho tendrena ho solombavam-bahoaka efa tsy asiana asiny intsony le vahoaka zany hatrany fotony satria ny any amin'ny fotony any amin'le fokotany any amin'le fokon'olona tena any amin'ny bazy mihitsy no tsy asiana asiny tamin'ny sefim-pokotany zao efa tendrena na tikany na tsy tikany de io zany rehetrarehetra zany hoe tokony tsy hoekentsika reny ene tsisy miaramila iambiny ohatran'ny Cédric reny sefim-pokotany ataony dalahy-barofo apetraky reny tokony ahongana apoka tany reny avoaka tany amin'ny tranony tany avoaka amin'ny birao hoe tsy manaiky an'io zay fa rehefa tsy miteny ianao de mandeha ny andro mandeha ny volana de
toy ihany ny asa maloto dia manantena antsika rehetra zany mba hijoro ary andray anjara amin'ny fifidianana anao rodibe, anoana ny kandida ny vondrona firaisan-kina rehetra manerana ny nosy mba hamerenantsika ny firenentsika ho tany-tandalana izay entina olona nofidintsika marina hiaro izay lalàna firenena amin'ny firenena izay dia ny lalam-panorenana zany satria ny tany tsy misy lalàna dia tsy manana namany, tsy manana lalam-panorenana. Nefa io lalam-panorenana io no antoko ny fiarovana ny zo ary ny fiandranam-pirenentsika na eto an-toerana zany ato anatin'ny firenena na manoloana ireo firenena any ivelany. Ka mino fa hijoro ary hosay tsika menakavy ka dia manainga ary manentana hatrany tsy kivy isika fa raha tsy isika tompony no hiady ary andray an-tanana izay fitantanana ny firenentsika izay dia tsy ho tafavoaka naovinanaovina isika. Ary ho anjakazakany vahiny eto ny tanitsika satria rehefa tsy voafehintsika izay fitondrana izay fa olona tsy manjary ohatran'ireo foana ny hitondra antsika eo dia ny tombontsoa amin'ny vahiny, ny karana, ny sinoa, ny frantsay ho avy daholo ty firenena rehetra ty hanararoatra, androba ary hamono ny fahafahantsika eto Madagasikara ka dia mirary soa ho an'ny tanindrazana, ho an'ny firenena. Ary adiniko fa mialatsiny dia miaraba ireo rahalahy sy anabavy mpiray tanindrazana silamo mankalaza ny laida androany ka dia mametraka velomin'ny ray ho antsika rehetra amin'ny manaraka dia resaka momba ny fanonganana na nalana ny mpanina Ramatoa Razanamahasoa. Zavatra tsirarin'ny ray hafa koa zany ao anatin'ny tsirariny efa tsy ho voatanisa intsony satria nanomboka tamin'ny 2010 tsika dia nanaiky ny tsirariny ka rehefa tsy manaiky tsika dia rehefa nanaiky ny tsirariny tsika dia nanokatra midanadana ny varavaran'ny Madagasikara ny tsirariny rehetra. Isan'andro vaky zao tsika dia misy zavatra tsirariny foana menjady amintsika ary mahafaty atsika na io resaka delestage, resaka rano tsy rano fisotro, resaka fitsaboana tsy lany, tsy fandriampahalemana, tsy tapitra fa dia manao mandra-peona antsika rehetra indray dia veloma mahafinaritra mandra-peona indray tompoko lahy sy tompoko vavy.